eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka amin'ny fandarana zay karakaranay fiangonana refi androndra kely engany ka amin'ny alalan'izao afatra entiko ho anareo androany izao dia amonjy ny fanahinao ny tompandriamanitra anasitrana ny aretinao ihany koa izy engany ka amin'ny alalan'izao fanaranao an'ity fandarany itya no amonjen'andriamanitra anao ho afaka amin'ny olana ary anafan'andriamanitra anao malonan'ireo fatotra sy geja zay nazo anao hatramin'izay asa azon'andriamanitra tanterana daholo mantsy zany ambarako zany ary mikasiany am' jesosy dia efa voaositra ho am'izany mihitsy izy zay no voalazany baiboly ny tenin'andriamanitra zay ambara tahako zao mantsy mira andriamanitra miasa eny aminao andonge ovakitsika ny voalaza ao amin'ny salamo fa 7:120 hoe eno tsara ke voasoratra nandefa ny teniny izy mba ahasitranazy fanampony ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjarany izy ijoroko vavolombelona aminareo am'izao fotoana zao a fa maro tam'ireo olona nandre ny toriteny nataoko no nandray fahasoavana tokoa nandray fahasoavana arabaky teny mihitsy izy ny sasany nandray ny vantana tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana zay natreny natao androndra natany amy toerana zay naleko tany sasany nandray mivantana an'lay fahasoavana rehefa niona tamiko ny sasany nandray tamin'ny alalan'ny toriteny natao tamin'ny televizion na tamin'ny radio ohatra nisy vehivavy anakiray zay nandre toriteny nataoko tamin'ny alalan'ny televizion tako zao izy de ina hoenao no nitranga tsy napozy mihitsy izy mihitsy no ny jorovavolombela tamiko ny antso any telefona hoe tao anatin'lay fandranesana ny toriteny nataonao pastera tao anatin'lay vavaka nataonao iny de eniko nisy zavatra ratsy niala mihitsy teo amiko zany hoe tao mpandrinao sy tonga de niovitrovotra ny atsiatsiape gaga ny olona atao trano fa maninona de taorina zay de afaka aho hoy izy ny sasany ray taorina ny toriteny sy vavaka nataoko tamin'ny alalan'ny radio dia sitrana nisy nalemy azy zay nalemy ambola maro kanefa vita ny toriteny dia afaka nitsangana izy zay no antony matoka amy teny hoe engany ka amin'ny alalan'izao afatra amin'ny alalan'izao fampianarana na toriteny entiko zao dia amonjy ny fanahinao andriamanitra anasitrana anao izy ambany olanao fiainanao izy ary anafakanao am'ireo gadra sy geja zay nazo anao hatram'izao ry havana maniry aho tena maniry mba ho isan'ireo olona andray an'izany fahasoavan'izany ianao androany toy ny mazatra azy dia ivavaka isika mba hiasa eo ampanompony ny tenin'andriamanitra hiasa eo aminareo zay mandray ihany koa ny tenin'andriamanitra ka ho tanteraka le faniriko ho tanteraka lay voalazany salamo fa 7:120 lay novaketsika teo ivavakytsika tompoko raha io omena voninahitra ianao lay andriamanitra tsy miova ho malitsy anio ary mandrakizay ianao hitorony teninao aho androany ko de amindra fo ny mpanomponao mba tena afatra avy any aminao mihitsy no entiko amindra fo ihany ko re olona zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao ary aseho fa tena ty azy anao ka androany no androm-pamonjena androm-pakasitrahana natokanao azy ka nataonao andray fahasoavana izy amin'ny alala zao afatra entiko zao eo amin'ny teny zay toriko atrany ny fanenao masina no mitsotrika misaotra raha io omena voninahitra mandrakizay ianao amin'ny anaran'i jesosy amen eny ary tompoko eno zao afatra na fanazavana entiko zao maro amin'ny olona
ary tena be dehibe mihitsy ny manana olana am'izao taonjato faraka am'roapolo taona 2017 misy antsika izao. Ary amy karazany mihitsy le olana mianjady eo amin'ny olona. Ao reo manana olana eo amin'ny lafiny famelomatena, tsy misy valina, tsy misy mety avokoa zay asa ataony entina mamelona ny tenany na mamelona ny vady aman-janany. Ao reo manana olana eo amin'ny lafiny ara-bola, tsy mety manam-bola ny tanana zany mihitsy izy, na mandray kely na mandray be. Ary misy azy de tafiditra trosa mihitsy ary tsy afa-trosa. Ao reo manana olana no ny aretina mahazo azy, tsabola lay aretina, tsy mety sitrana, atao daholo zay azo atao rehetra, fa ny teo ihany ny teo, ny tahiry kely azy dia fongana sy manjavona tamin'ny alalany fitsaboana sy ny fifidianana fanafody. Tsy vitsy ny olona manana fiaina tak'izany ary efa kivy tanteraka miditsy azy. Fa tena raharaha de ity, io olana mahazo azy io dia tsapany, aritany any am'ireo naterany ihany ko, any am'ireo taranany, ho andreo zay fa nanambady, ho andreo zay fa niteraka, ho andreo zay fa nanataranaka, hoe zao le zavatra nahazo ana iny, io mahazo ny zanako io ihany ko, mahazo ny naterako ihany ko. Ao ihany ko reo manana olana eo amin'ny lafiny ara-pitiavana sy eo amin'ny lafiny fanambadiana. Ry havanao, rehefa diniko anefa lay mahazo ny olona io dia tsy olana tsotra, tsy hoe olana mandalo sy miserana fotsiny, fa olana entiny ozina sy entiny fanaratsy lay izy. Olana entiny ozina sy ny fanaratsy eo amin'ilay taranaka. Ohatra izao, ho resako sy ho azavaiko aminareo ny fisehon'ny olana ara-pitiavana. Ny am'izay zany no tena resantsika hoe ny olana ara-pitiavana entiny ozina sy ny fanaratsy. Tsy vitsy amin'ny olona tompoko no manana olana eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, tsy vitsy ho iaho. Toy ny olona rehetra ihany izy, maniry ny anambady, maniry ny anatokantrano, fa saingy tsy mety tonga ho am'izany mihitsy izy. Tsapany fa misy sakatsakana foana ny firotsony ho am'izany fanambadiany zany. Tsy latsy vavy io kanefa ke eno tsara ke ny teniko hoe kanefa nataon'Andriamanitra anambady ny olona, ary nataon'Andriamanitra ahasoa sy atsara ny olombelona velona eto ambony tany ity ny fanambadiana. Andriamanitra mihitsy no napisy ny fanambadiana. De manoloana zany azy de petraka fantaniana hoe fa maninona ary misinona no tsy mety tafaroso amin'ny alalan'ny fanambadiana ny olona sasany. Tsy mety mahazo tokantrano ihany koa, zay no ilazana azy. Ny valiny de zao, satria misy ozina na fanaratsy ao, misy ozina na fanaratsy ao, fa tsy tongatonga ho azy fotsiny am'izao io zavatra manjoa anao io. Rehefa tsy voavanao tao anatin'ny volana vitsivitsy na taona vitsivitsy le olana mikasika eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, de fa azo antoka fa ozina na fanaratsy no ao ambadiky lay olana. Rehefa miverimberina ihany ko lay olana ary mitovitovy foana ny fisehony, de ozina sy fanaratsy ihany ko zany no ao ambadiky lay olana, de ny olana ara-pitiavana. Raha ohatra ihany ko ka hoe io olana mahazo anao io eo amin'ny lafiny ara-pitiavana zany ka hita sy miseho any am'ireo havanao, na hita sy niseho ihany ko teo am'ireo ray aman-drenao teo aloha, dia ozina sy fanaratsy ihany ko zany no ilazana izany. Toy zao ny fisehn'ny olana entin'ny ozina sy ny fanaratsy tompoko. Araky ny efa nambarako tiary aloha, maniry ny anambady sy anana tokantrano le olona,
fa saingy tsy mety tonga ho am'izany mihitsy izy na inona fomba ataony, na inona ezaka ataony, na inona fahaizana ao anatin'ny fiarahana de mahatsapa olana foana izy roa zany io mahatsapa olana io tsy mety mitovy mihitsy ny tatokanga, tsy mety mitovy ny fijery sy ny fisainana, matetika no mifandona sy miady izy roa ary mbetsaka no efa nikasa nisaraka na ihany ko hoe efa nisaraka mihitsy ary vokatry zany tsy fitoviana misy eo amin'izy roa zany. Tatak'izany foana ny zavatra atrehana ary amin'ny farany dia tsy maintsy misaraka, tsy indray mandeha na indroa na intelo no mety hoe efa nisehon'zany zavatra zany teo amin'ny fiainanao, teo amin'ny fiainan'le olona eo amin'ny lafiny ara-pitiavana io, fa efa nimbetsaka raha ndray mandeha mantsy de hoe zavatra mety mitrango zany, fa rehefa matety piseho izy dia ozona sy fanaratsy ny ao ambadika. Ao anatin'ny fiarahana mifankaty io na mpifamofo io de toy zao ihany ko ny zavatra mety mitranga rehefa eo am'le olona ny ozona sy ny fanaratsy. Tena mifankaty be mihitsy izy roa, tena hoe mifankaty, tsy mifankafoy, fa saingy tsy mety tafaroso amin'ny fanambadiana ara-dalàna zany mihitsy izy hoe tafaroso amin'ny fisoratam-panambadiana ohatra ara-panjakana io, na hoe tafaroso amin'ny mariazy. Mandeha ny andro, mandeha ny volana, mandeha ny taona, fa tsy mety tafaroso ho amin'ny fanambadiana ara-dalàna zany mihitsy izy roa. De ilay nambarako teo hoe ny fisoratam-panambadiana na ny mariazy. Izy zareo nefa amin'io fankaty tsara, ohatrany hoe tsy de hoe misy olana loatra, lasa ny 2 taona tsy mety tafaroso ho amin'ny fanambadiana ara-dalàna, lasa ny 3 taona, lasa ny 5 taona, lasa ny 7 taona, ary misy azy efa mahatratra 10 taona niarahana mihitsy izy roa fa tsy misy fanambadiana raikitra zany eo aminy, ary amin'ny farany tsy hay zay antony fa dia misaraka ho azy fotsiny eo na misy fomba mampisaraka azy. Ny taona nefa amin'io mandrosy any na ny lehilahy na ny vehivavy. Ny sasany ray voatery ny roso tamin'ny fanaovana tokantrano maso mihitsy satria efa ela loatra no niarahana kanefa ny fanatanterana le tena fanambadiana ara-dalàna tsy mety tanteraka, tsy mety tafaroso. Fa na de zany azy tsy misy maminy le fiarahamonina ao anatin'le fanambadiana tokantrano maso. Ninona ny hitany? Gidragidra tsy misy fitsara, gidragidra lava, zany no iainany ao tokantrano riavanao. Tsy tongatonga ho azy zany rehetra zany fa ozona sy fanaratsy no ao ambadika. Ao indray reo zay manana olana toy zao, izy ke mifankaty amban'olona izy dia tojo vadin'olona foana, tsy hoe indray mandeha na indroa na intelo fa de zay hoe tojo vadin'olona foana. Ary tsy fantany hoe vadin'olona mihitsy io olona miaraka amin'io na de efa miaraka amam-bolana azy, ary misy ary efa hitako hoe miaraka ama-taonany fa tsy fantany hoe vadin'olona io miaraka amin'io. Ain'le ozona sy le fanaratsy ny manafina zany mba afan'le ozona sy le fanaratsy mamita misy ao am'le olona anankiray zay eo an-tanany zany. De ny sasany moa efa miaraka ama-taona ny elaela eny vo fantany hoe vadin'olona kay ity miaraka amin'ity. De zao le olana sarotra aminy ny anambady vadin'olona, na de maniriny ny anambady sy ny anina tokantrano aza izy. Sarotra aminy ny ampisaraka an'le vadin'olona am'le tena vadiny hoe ampisaraka azy ara-panjakana mba afany manambady an'ity lehilahy ity, afany miroso amin'ny fisoratam-panambadiana na ny mariazy. Sarotra aminy zany. De inona mitranga?
raha va teo indray a lay fanantenana kely tao aminy satria tsapany hoe efa afaky tsara izy roa kanikanjo ay vadin'olona ity olona miaraka amin'ity o ihany ko reo zay tsy mahatombona tsy mahapetraka amina olona zay iarahany tsy maritra miaraka aman'olona zany izy amam-bola ny fotsiny de misaraka na hoe taona ray tsy mihoatra zay dia misaraka na izy mahita klema ratsy am'le olona zay iarahany de tsy maintsy manapa-kevitra misaraka am'izany olo zany izy na izy sendrany lehilahy mpametrapetraka na mpamitapitaka foana de mazava ho azy fa dia tafasaraka am'izany olona iarahany zany izy zay mahatonga amy teny hoe tsy mahatombona tsy mahapetraka amin'ny olona zay iarahany izy fa amam-bolana na hoe taona raika dia iaran'zay miroso am'izay fisarahan'zay zany izy efa naeny fisehoan-javatra toy zao ihany ko ao etiko milaza aminareo fa ozona sy fanaratsy no ao ambadika isika mifankaty aman'olona izy dia maty foana le olona zay iarahany maty foana tena zava-nisy zany a satria lay vehivavy anakiray zay victime tam'izany mihitsy no tonga tao amboroko de nyresaka tamiko ny tantarany olana nazo azy satria enony ny toriteny nataoko tamy radio de zay natonga azy hoe andeamonja zao pastery zao aho satria tsy normalina zo zavatra mitranga amiko zao fa isiky mifankaty aman'olona izy vo miaraka amam-bolana kely de maty ny olona iny de rehefa niona tamiko tomborao izy de zao ny zavatra nytantarainy tamiko impito tena arabaky teny tsy resaka impito ny fankaty taman'olona ho izy fa reo olona niaraka tamiko reo de maty daholo niaraka tamin'ny anakiray aho izy izy de niaraka amam-bolana de maty tateorina niaraka tamin'ny lehilahy anakiray ihany ko ao izy niaraka amam-bolana de maty de impito zay rehetra niaraka taminy de maty riavanao tsy anganoangano tsy arirarira tompoko ny filazana fa misy ny ozina eto ambony te tany ity ary misy amin'ny olona no ipetrana ozana sy fanaratsy ny fiainana ka zavatra tatako zany tantarako zany no tsy maintsy miseho eo amin'ny fiainana riavanao zava-misy miatra amin'ny olona maro velona eto ambony te tany ity zany zavatra resako aminareo zany raha eo amin'ny lafiny ara-pitiavana no jerena riavana malala tsara anao raha mandiny tena sy mamatitra tsara ny fiainanao sao io olana mahazo anao io olana ara-pitiavana zay moa ny resantsika androany ka hoe ozany sy fanaratsy nao ambadiky na tsy haikany ko hoe olana hafa akoatran'zany mahazo anao mba dinio sy fatany sao sanatrika ozona sy fanaratsy no ao ambadika de zao ihany ko a tsy mifidy sarangan'olona ny ozona sy ny fanaratsy fa zay sendrazy de ataony mahamay ataony mangidy vava mihitsy ary ataony mahamoy fo sy mamony tena aza zay ny olona zay sendrazy ndre mandeha nisy tovolahy anakiray zay sahabo amin'ny 5 taona eo izy fijeriko any loha tena lehilahy matanjaka amy forma tsara de inona nazo an'io lehilahy io tonga tao niona tamiko tao amboroko izy maromaro koa teo toko tampiangonany teo zay niona manana olana pastera de ina hoa ny olana mahazo anao de nitantarainy taminy koa hoe saika andeha amony tena mihitsy ony izy tamin'io andro sy ora niona tamiko efa tena hoe andeha amony tena fa nandinika kely ao izy a de nanapa-kevitra hoe andeha anatony andre fiangonandre ao izy andeha amony tena eo amy rano ny tanjombato de nataniko fa manina anao andeha amony tena hoa de nitantarainy tamiko ny olana nazo azy hoe ny fankaty tamina vehivavy anakiray zay izy ary rehefa niaraky zareo de efa nanao tokantrano maso mihitsy de tapoka teo izy izy dia nysaraka tamiko izy fa nisy lehilahy anakiray
nambambarana teo momba an'le olona de niarany zany lehilahy zany tena kivy a ozy tena kivy a de zay nambarako zay hoe mikasa amony tena izy fa nandinika kely fotsiny izy natonga azy tsy ndroso tam'zany de tena gaga hoe tovolahy matanjaka miridraritra tako zao de tena nikasa amony tena matsapa-tena kivy teo zany no nafantarako hoe niozany sy fana ratsy de tena mahay mahampahoro olona amy fomba tsy takatry ny sainy hainy mihitsy mitondra famoizam-po eo am'le olona hainy mitondra fatsompanantenana ary vita ny manosika le olona hoe andeha mamony teny anao fa tsy zako anao zavatra io tsy tondra anao mitondra ny olana mahazo anao io riavana malalo mampijaly ny fiainana misy ozina raha ohatra ka zay no tantaraiko zay fotsiny ihany aza no jerena hoe sanytonona zava-misy mitrango amy fiainany olona am'izao vaninandro zao de tsy zaky zany mavesatry zany fa zao anefa ny vaovao mafaly zao anefa ny vaovao mafaly na manao ahoana sy manao ahoana ny herin'le ozina sy ny herin'le fanaratsy na inona karazana de zao ihany azo atao tsara ny mandresy azy sy re olana efa netiny teo aminao teo amitsika zanak'olombelona azotsika atao ny mandresy azy sy ny olana netiny amin'ny alalany finoana jesosy kristy zanak'andriamanitra lay tokana le maty teo ambony azy fijaliana jesosy no baziny fanafahana tompoko tsy vitsy tam'ire olona nanana olana teo amy lafiny ara-pitiavana no efa novonjen'andriamanitra rehefa niona taminay sy nandray nitorevitra nomena iazy tsy vitsy ohatra hitantara zavatra anakiray aminareo ao ndre mandeha efa taona vitsivitsy lasy zay de nisy tovavy anakiray zay io tovavy io a efa mpino kristianina efa nandray an' jesosy tany amy fiangonana rahavavy anakiray fa tsy nivaza ny olana teo aminy teo amy lafiny ara-pitiavana tamin'izy tany ka rehefa nandre nitoryteny nataoko izy de hoy izy hoe andeha ho any amin'io fiangonana io aho ary noraisiko tao amin'io birao ny refy androndrakely io izy tam'zany de rehefa ndresaka teo zahay de ny olana nahazo azy zany de izy maniry ny anambady maniry ny anatokantrano kanefa tsy mety hahafaroso am'zany mihitsy fa ny tena mafy be taminy de hoe isika mifankatia man'olona ozy izy de vadin'olona foana no tapoao amiko iarako ary tsy fantatro mihitsy hoe vadin'olona io satria raha tokany amin'ny ray aman-dreniny eo dia mikarakara sy mandray atsara le ray aman-dreniny miona am'ireo pratapo aminy ao izy izy de tena hitako hoe tena mahafinaritra be mihitsy ny fiarahanay fa rehefa miaraka heritaona teorina heritaona mahery eo vao fantatro izy izy hoe ay vadin'olona ty lehilahy iarako ity de arak'le nambarako ty ary aloha tsy afaka anorina tokantrano na fanambadiana amina vadin'olona izy na de efa raiki-pity tena raiki-pity azy fa de tsy maintsy ajanony zany zavatra any de tataky zany foana hoy izy ny zavatra nanjoa hatram'zay de mazava ho azy fa ozany sy fanaratsy no tao ambadiky de rehefa nampahery azy teo a nanorevitra azy de nitomboko misy hoe raha mety aminao a de tongavanao mamonjy fitoam-pihavana ataonay ato satria ny zavatra tsapanay aloha ary zay ny finoanay hoe miasa amin'ny alala fitoam-pihavana zay ataonay ato ny tompoandriamanitra tsy to jesosy kristy tompony fanafahana akoatra fametran-tanana ataoko anao de hiasa ny herin'andriamanitra anafaka anao isiky ny mamonjy fitoam-pihavana ianao de tam'zany ary no resako ity vehivavy ity hoe aza mieritreritra ny fankatia man'olona aloha na de fa nahazo azy taona ihany aza izy tam'zany fotoana zany fa aoka aloha ifatoka tsara ao am' jesosy anao tena andray fanafana tsara ianao am'izay ianao a tsy ho diso lalana rehefa misy lehilahy milaza hoe ty anao de namonjy fotoam-pihavana atao izy gabany teo amin'ny 4 volana sa 5 volana tanoany e fa tsy tsaroky intsomoli izy de miantso any telefony izy pastera misy lehilahy milaza hoe ty a de zao no tengo taminy raha ohatra ka resy lahatra fa ty azy hoe teo teo mibroko izy
aty tsika miresaka raha manaiky makaty am broko izy arabasoa rabatsara zay sitrapon'Andriamanitra vavako anareo aho mba ho tanteraka ny mariazinareo ah fa raha fa tsy mety makaty am broko izy ajanony ajapetraka olona zany aza malahelo anao fa ajano tanteraka adaboy de nanaiky izy de telefônina ndray izy tateoriny hoe hoavony le lehilahy iaraka amiko eo naminao paster de ndrasiko tao ambirao zareo de nampahery azy a toroteny tamin'izy reo ah avy mivavaka ho azy roa akory ny zava-magaga fa 2 volana arabaky teny 2 volana taorinany nionany tao ambiroko dia vita somatsara ny fanabadian'izy reo ara-panjakana vita somatsara tena vita somatsara ary anisany nampahery azy ny nanampan'le lehilahy hevitra hoe zany no tena ho an Jesosy de hivavaka hiaraka aminao atao am'ty fiangonana refity ao nampahery ahy mihitsy ny nieritreritra zany de fataro hoe raha ohatra ka tsy tapaka le ozina na tsy voaroko le fanaratsy to am'ilay zazavavy de nanahoana re mety fefarany satria tamin'ny fotoana io efa nazo taona izy a efa mihoatra ny 30 taona ny taonany a de fataro ny nanahoana fefarany zay no nilazako taminareo hoe misy ny ozina misy fanaratsy mpitondra olana eo amy lafiny fitiavana ka raha sendrany zany tokoa ianao ka io ozina io fanaratsy io no tsy miala de ho tavela ianao ho taraiky anao hoaritra iananao fa dia tsy ho tanteraka ny fanirinao na ny fikasanao ny anambady na ny anana tokatrano de ho iaho hoe afaka ny amonjy anao ny tompoandriamanitra tsy to raha raisinao ny torevitra zay omeko anao amty androandroany ity voalohany mila manapa-kevitra ny ho any Jesosy Kristy anao zany hoe mila resy lahatra ianao ary baby fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ty efa naverimberiko matetika tamin'ny alalan'izao fandaran'izao zany mila manana Jesosy monina sy mitoetra ary velona ao anatinao ianao ka mivavanao mihitsy ny mampandrotra ny Jesosy mba hakatoeranao anatinao ary anao mila manapa-kevitra hoe ho any Jesosy mandrakizay zay zany baziny famonjena fanafahana faharoa mila manao vavaka fifonana ianao satria ny ozana sy fanaratsy nahazo toerana teo aminao dia misy fotrany eviny na izy io avy any am'ray aman-drenao avy any am'ray aman-dreny benao tany na hoe ny zavatra nataonao no natonga ny ozina na hoe ianao nisy nanozona mba tsy hatsangana tokatrano de manao vavaka fifonana mikasiany am'zany ianao mba hatonga n'Andriamanitra amelany elokao ka ho ampidirin'Andriamanitra ao anaty lisitry ny olona natao afaka amin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy io anao fatelo tsara ihany ko raha mamonjy fotoam-pivavahana mihitsy anao de ny fotoam-pivavahana tsapanao hoe misy herin'Andriamanitra mitondra fanafahana ho anay fiangonana refy androtra kely moa tsy miambo hoe ao amina ihany ny tsara indrindra fa izay kosa nefa tompo de resy lahatra fa tena mamindra fo aminay Andriamanitra mamindra fo amin'ny fotoam-pivavahana zay ataonay tompo Andriamanitra ka mamonjy sy manasitrana manafaka andreo olona zay azo nyherina ozina sy nyherina fanaratsy izy be de be mihitsy ny olona nefa natsapa famarina zany ka tsara ho iaho ny amonjenao zany fotoam-pivavahana zany io moa ny fandaram-potoananay efa voasoratra amin'ny fahitalavitra io alady sy ny andavanandro ka tena asaina anao tongava tompoko asa mangatakandro mihitsy asa mangatakandro hoe rapitsona amin'ny herina amy tapabolana fa arak'izay mahainga anazy tongavy ianao tompoko ary fa efatra farana de afaka miona aminay ianao voniny zahay na ny tenako nareo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa ny andray ianao anome torevitra ho anao ary vavaka manokana ho anao malona fisina ozina sy fanaratsy zay tsapanao hoe mitatao sy mitambesatra eo aminao na eo amin'ny ankonanao zany voniny zahay efa natson'Andriamanitra ho am'zany zahay ka dia voniny zay tompo ka dia tongava miona aminay tongava miona aminay io ihany ko moa ny telefona fantsika mifandray a afaka miantso anay ianareo a raha mila vavaka amin'ny alalan'ny telefona na misy zavatra tianareo antanina zay zany tompoko no fotoanatsika tam'ty androandroany etika dia mametraka ny mandra-piona sy manao veloma anareo tsiraray avy ny tenako fa milona zany dia andeo hivavaky tsika apetrao ny fonao tananao raha manana olana
vokatry ny ozany sy fanaratsy anao na ihany ko hoe marary anao de apetrao fatra misy marary fa tompo iasa aondre ny lohanao raha io misaotra noho ny fahasoavanao lehibe sy famindramponao ka afaka nanambarany teninao a tamin'y ty androandroany ety lehibe tena lehibe ny fitiavanao ny rehetra zay nahita sy nandre a tamin'ny alalan'izao fahita lavitra izao koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ataovy tongany amin'ny olona ny famindramponao Andriamanitra ka ovonjenao izy ovonjenao izy manoloana ny olana rehetra zay nianjato teo aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mino ka dia mapiatra ny fahefanany mena miala ny ozona miala ny aran'ny fanaratsy fototry ny olana indrindra fa ny olana ara-pitiavana zay norasako teo didina ny ozana sy fanaratsy fototry ny olana nitondra aretina na nitondra fahaseranana teo amin'ny lafa famelomateny miala amin'ny anaran'i Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany afako tanteraka ry olona zay nahita sy nandrea tamin'ity androandroany ety omenanao Andriamanitra tsy to ny dera sy ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen zay zany tompoka de fa araka nambarako teo a manao mandram-piona manao velomanareo amin'ny herindraiky tompoko eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely